Miaraba toko lafinatra toko vavy. Niverina indray ny terrorisme d'État tamin'ny faran'ny herinandro teo. De atao hoe somary mba nangingina kely ilay fihetsiky mitondra fanjakana mampaniraka ireo mpitandro filaminana, hampiororo mpanohatra ka hisakana azy amin'izay mety ho hetsika ataony, na io fankalazana anniversaire tsingeritaonan'ny antoko, na io redynamisation, na fanaovana amin'izay fameloma mason'ny antoko izay, na io congrès parina, na io fanentanana ho amin'ny mpifidy sy ny olom-pirenena izay mahatsiaro tena fa tokony handray anjara ao anatin'izany asa lehibe ho amin'ny sosiadidy izay ataon'ny antoko tiako Madagasikara tarihan'ny filoha nasionaly Marc Ravalomanana, dia niverina izany ho isika. Tsy mifidy toerana, tsy mifidy sehatra izay hahafahana manao izany ny mpitondra fanjakana, ka nitongavan'izy ireo ny toerana misy ny filoha Marc Ravalomanana omaly alahady fa 7 ny volana febroary 2024 ary nitongavan'izy ireo ihany koa sy noravain'izy ireo nihetsika teo amin'ny kianja izay netreretana azy teny talata maty. Rehefa nandeha moa ny fampiresahana ary rehefa nampiseho ny fahavononany ny antoko tiako Madagasikara tsy memitra sa mitsangana mijoro ao anatin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ary manao ny fanentanana ny olom-pirenena sy ny vahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy izay tsara ho fantatra manodidina ny fifidianana ho avy io, ary mampiseho amin'izay hoe fahavononana hiatrika ny zava-misy izay ao anatin'ny hoe fifidianana izay voalaza ny lalam-panorenana izany de memitra ihany ny mpitandro ny filaminana izay nampanaovina iraka. Nde atao hoe fampiororona, nde atao hoe hendriky ny tsy fahazakana ny vahoaka izay manara-dia ny antoko tiako Madagasikara sy ny filoha Marc Ravalomanana ny fihetsika, fa nde atao ihany koa ao anatin'ny hoe fahalemeny ny mpitondra fanjakana izay efa madiva ho rava ary ho tsarain'ny vahoaka amin'ny fifidianana ho avy eo ny fihetsika izay ataon'ny mpitondra ankehitriny. Manino tsika amin'ny resaka mpitondra satria tsy maintsy ny olona manana fahefana ao anaty fitondrana no mibaiko ireny mpitandro filaminana ireny, ka raha tsy nahazatra hatramin'izay mandefa mpitandro filaminana eny amin'ny tranon'ny filoha Marc Ravalomanana dia nataon'izy ireo fanao tampoka indray izany amin'izao fotoana izao. Mba entina hampiororoana angambany hoe tsy ahafahan'ny filoha Marc Ravalomanana mivoaka sy mitafa amin'ny vahoaka eny talata maty, angamba koa hoe tsy ahafahan'ny filoha Marc Ravalomanana mivezivezy ka hiverina indray ilay fisakanana ary ilay fisavana isaky ny kion-dalana halehan'ny filoha Marc Ravalomanana izay tokony hitety Madagasikara hiresaka amin'ny olom-pirenena izay hiatrika amin'ny fifidianana atsoatsy. Asan'ny antoko anefa izany ary efa filoham-pirenena teo aloha izy mananjo hivezivezy amin'ny Madagasikara ary olom-pirenena rahateo ka tsista izay tokony antony hisakana anazy. Zany rehetrarehetra zany antsika ilazaina fa demokrasia hafahafa misy eto Madagasikara, demokrasia n'olona bingo izay misavika ny anjaran'ny hafa tsy tokony hisafiana ary mibahana ny anjaran'ny hafa tokony handeha amin'ny lala mahitsy. Hafahafa toy ny akoho mandeha ambony sahafa, miezaky ny mahay mandeha kanefa misolifatra ihany le fitondram-panjakana amin'izay tsy fahaizana manaja ny lalàna sy ny endriky ny demokrasia izay. Fa ny antoko tiako Madagasikara raha teo koa tsy memitra, ary mazava ny tenin'ny solombavamboaka Fetra Ralamizafimbololona fa tsy antoko tiako Madagasikara tamin'ny taona 2024 na 2024 ka mpandefindefy dava ny antoko tiako Madagasikara mijoro amin'izao fotoana izao. Tsy antoko tiako Madagasikara manaiky lembena nanao taingenam-bozona ny antoko tiako Madagasikara 2024. Porofony izany ka natonina mpitandro ny filaminana na te tsy faravohatra na te ny faralaza talata maty, ny anton'izay tena mampijoro an'izy ireo. Fa na inona nefa fisakana tafiditra tany talata maty ny filoha Marc Ravalomanana sy ny antoko tiako Madagasikara. De fahamenarana ho amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo mihevitra azy fa manana galona ka mampiatra ny fahefana amin'ny tsy tokony hampiarina izany, sy ireo mihevitra azy fa manana fahefana ka afaka mibaiko izay tiany baikona ka na mihoatra ny tokony fanarahan-dalàna aza ny zavatra atao dia ataon'izy ireo zany satria voninahitra seza sy fahefana ary vola no mibaiko. Rahantsika ny fifampiresahana nataon'ny tompona andraikitra birao politika teo anivon'ny antoko tiako Madagasikara, nisy ny solombavamboaka sy nisy ireo manana andraikitra eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara. Tany zay oa satria manidikidika anay le présence anareo tampoka eto, ohatrany tsy misy ninina karakara any de naeny feo zay de
niakatra nakaty moa dia tokoa nareo hitany efa nisy nanao faction moa tany ambany tany anankitelo angamba mandoatra niakatra taty afaka mahafantarina ve ianao koa lehibe zany anatina cadre patrouille fotsiny zay io ka patrouille journalière ohatra patrouille habituelle ihany io patrouille zany mission dynamique zany patrouille zany statique fa tsy dynamique safady patrouille zany tsy mipetraka amin'ny toerana anankiray fa mandeha de mission dynamique amin'ny patrouille fa tsy mission statique mihodina mihitsy zay io fa misy le tsy ny antony hoe président Ravalomanana iza fa ao anaty cadre patrouille habituelle zay io tompoko raha ohatra hoe ka personne assigné à résidence fixe le olona zay zavatra hafa fa le olona tsy manintsy mihitsy dia asianareo mijanona eto ela be eto ary raha ohatra indray nareo hoe miambina azy indray a tokony mba ho fantatry ny any Mazorivo izy hoe misy andefa oloatra an'izao zay miambina ny président Marc Ravalomanana tsy liny teny ankoana teo tsy resaka zay mihitsy ilay izy fa hoe anaty cadre na patrouille ohatra ny isan'andro zay io hoe aty a any ambany any a any ambany any mihodina foana zay isan'andro fa tsy hoe eto ihany akory azonao le izy magaga ihany le izy magaga fa ny andro androany nisy an'izay patrouille habituelle zay nefa habituelle zany efa fanao isan'andro mety aminareo zay na tsy mety aminareo zay ny apetradirana misy tarafedamitradidinana be any hoavy matsy le fifady fitsarana any ambony any misy azay sa tsy misy azay tsy aty aminao ianao misomvikana kalana eto misy sa tsy misy ataratasy zay na tsy misy dareo zay andeha zare tsy mahazo e zay nametrahanantsika eto ange fa tsy hoe mipetraka any fotsiny aty daholy any amin'ny leveny any nareo manontany an'izany fa zay napetraka fotsiny zay eto napetraka zay eto dia any am'zareo angambo nareo manazava zay any am'zareo nareo any nareo mitady an'izay tianareo antany fa ny ametrahana eto tsy afaka misikely fotsiny zay tsy memotra araka zany ny antokotiko Madagasikara hanomezana antoka ny rehetra any am'izay mety hoetsika rehetra ataony manenina ny faritry Madagasikara ray manontolo izany satria dia marobe ireo tetiandro zay handehanana hitety izany Madagasikara izany ho an'ny antokotiko Madagasikara hanaovana fanentanana ho ao anatin'ny lisitry mifidy hatramin'ny farany volana May any ho any ary tsy memotra ihany koa ny tikotiko Madagasikara satria manana ny paikady izay entin'izy ireo hanentanana mpikambana ao aminy mba vonina hisahiatrika ny amin'ny fifidianana satria everiny antokotiko Madagasikara fa ny fanarahana ny lalàna arak'izay voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana dia zava-dehibe kanefa mbola nambara ny antokotiko Madagasikara fa tokony hisy hatrany ny fikaonan-doha mba ahafahana mikaroka fifidianana madio mangarahara ary eken'ny rehetra sy hepitana makan'le fifandriasam-pahefana ampitoniana ara-demokratika zany no rehare any rehetra ho an'ity Madagasikara ity aoriany ny 424 fa tsy Madagasikara zay rototrotiky ny tsy fidivikevitra indray ka hisian'ny fifandomana politika ateraky ny fifidianana sanatry ny vavany izy zany noho ny rafim-pisainana hetina hakana fanjakana anterisetra andetrezana ataony mitondra fanjakana tahaka izay efa nataony tamin'ny 2022 tahaka izay efa nataony tamin'ny doublon 2022 tsia tsy azo ekeny zany fa hijoro ny antokotiko Madagasikara ary manana fahavononana an'izany miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana ka nahoana raha ohatra ka alefa any amin'ireo toerana zay anjakany tsy fandriam-pahalemana ireo zandary ireo nivon'ny filoha zay nalefa hisakana na nelingelina na anao raha matahora ny antokotiko Madagasikara na ny filohan'izany antoko zany eny amin'izay toerana rehetra alehana na zay misy azy apalahelo manko nahita ny vaovao ny sesisesy tamin'ny herinandro ary talohan'izay ny amin'ny fahatapahan-doha etsero ny amin'ny halatra omby sy fanafihana ary famonoana tompona omby sy ireo everina fa patron manam-bola any ambany volo rehetrarehetra any apalahelo ny ahitana ny amin'izay mety ho asa fisolokiana samihafa sy ny am'ireo mety halatra taova zay mandehabe etsero amin'izao fotoan'izao na ihany koa fanolanana ataona malagasy amina zaza amam-behivavy asa mitandro filaminana no mitandro fahalemana ny vahoaka ary zany raha teo no rehare ny aminy hoe miaro ny vahoaka sy ny fananana zany ve natao mitandro filaminana tsy mametsiny isika ireo homebaiko satria tahaka ny hoe
baiko ihany nomena azy ireo ary tsy manda-baiko ny mpitandro filaminana eo ambany fiadidian'ny mpamme baiko izay manana galona ambony sy manana an'izay hoe fahefanay baiko izany fa ny endriky ny baiko politika ao ambadiky ny baiko atao ka mety aneringelenina ny afaka hanosehana azy ireny tsy anara-dalàna no everitsika fa tsarany amin'izao fihetsika izao ka mamerina indray isika ny terrorisme d'etat mahazatra nyity fitondram-panjakana ity ary nanaova ny fanazara-tena nandritry ny taona vitsivitsy ka nanenjehana ny mpanohatra tamin'izay rehetra nalehany sy tamin'izay rehetra nataony. Etona ny solombavambahoaka ny Madagasikara fietra Ralamozafimbololona dia mametraka tsara amin'izay fasahim-pijoroana ho an'ny antoko tiako Madagasikara izany. Amin'ny solombavambahoaka avy amin'ny tiako Madagasikara ary filohan'ny vondrona parlementaire tiam ny tenako a nitondrako ny afatra ho antsika. Raha misy tao anatin'izay toromarika rehetra nomeny ny président Ravalomanana sy ireo ny fandimbina indray fitenenana dia afaka miantso anay ianareo satria misy ny manao kajikajy ratsy masiso any ambadika any. Atsoa izahay mahafantatra ny laranay na ny mera na ny ao solombavambahoaka moa zany dia samy solombavambahoaka anatin'ny vondrona izahay député Mamrabe Nirina. Eto koa moa zany tiako manolotra antsika fa misy solombavambahoaka koa avy amin'ny boribory tany fahaefatra ato aloha ato ny any ny fanamafisana sy ny fanetanana hoetiko antsika araky ny efa toromarika président Ravalomanana sy ny eo amin'ny bureau politika dia hoe mila sa isika mila satsika ary mijoro amin'ny fahamarinana hatramin'ny farany fa voindray mandeha tsika 7 hitatsika ny nataon'ireo voan'ny fanondronintsika 8 fa ny amin'ny 3 tsy misy anay kilembera reto hatramin'ny farany ho iaho teo tsy fahavalontsika ireo mpitandro filaminan'ireo fa izao anefa efa hitatsika fa navelany ihany tsika hiditra tato na tsy tato ary ny toerana tokony eonatsika dia namatsika ireo mpiray tanindrazana amintsika ireo zao kosa aoka napalahelo araky ny tenin'ilay jeune team teo hoe nisy mifampikasihan-tanana tsy tokony hiverina ny toy izany tsy tokony mifampiantsy koa isika fa isika nge manan'olona efa mivaly polisy anjatony malagasy efa miandrandra amin'ny président Ravalomanana ka inona aleo tsy mifampiantsy fa zay no teniko hoe raha mbola misy mahatsapy ianareo nampiasan'ny ministera na fampianarana na fahasalamana na naizanaiza satria nisy ny zavatra ho avoakako any miara-manonja amin'ny MBS amin'ny herinandro iny misy tsinitsindra ataona solombavambahoaka amina fampitahorana amin'ireo mpampianatra rehefa tsy manaiky manao selfie miaraka aminy dia manao propagandany dia tonga dia afindrany any lavitra be aony ahitatsika le rangahy iny nizaniza ho iaho dia mijoro isika fa matoky ny président Ravalomanana tsika ary mila satsika matoky aza hatramin'ny faranga dia vonony zay président araka amin'ny fitipika sy ny toromarika menao makasitraka ny talata maty ankoatran'izay dia mazava ihany koa raha ny fanehoan-kevitra nentin'ny mpanohana ary mpiaradia amin'ny antoko tiako Madagasikara fa tsy memitra ary vonina ho an'ny fanarahana ny toromarika homeny filomarika Ravalomanana ireo antoko mpiaradia amin'ny antoko tiako Madagasikara sy ny RMDM Christian Tabera no maneho hevitra arak'izao andrenesantsika azy izao. Efa teniko foana tamina nampandraisanao fitenenana nanteria amin'ny fiarabana tratry ny taona teria faravoatra dia mbola mafisoko eto hoe raha anao any pare dia reto vahoaka malagasy sy retony vahoaka natalata-maty eto amin'ny commune ny Ambohidratrimo to dia pare koa. Tsy misy marsarera ty Andriamatofoloha boinina ty tsy mbola nahita anao boinina misy marsarera mirosika satria efa ela loatra nandignasa sika an'izay efatra taona zay Andriamatofoloha mba tsy ilazako hoe aty amintsika ny premier tour de vita miala tsiny miala fondro fa misy ny sasany araky ny voalazan'ny solombavambahoaka teo ny fanetanana zany ny baiko nomeny Andriamatofoloha eran'ny Madagasikara zay pombazy rehetrarehetra surtout atao anatin'ity fiarahana amin'ny RMDM ty dia ny rodibe ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Zahay moa olo demokraty avy ao amin'ny Madagasikara dia manaiky ary efa nanaiky anazy ho filohan'ny mpanohatra eran'ny Madagasikara fantan'izao tontolo zao zay. Koa satria misy zavatra tsy azo tenenina eto ka teneniko ihany ny tsombotsombony. Inona moa zao alliance niaraka amin'ny filomarika Ravalomanana zao io ery Christian Tabera io. Agnamasakirasika io fa za matahotra no Andriamatofoloha fa izy teneniko zay efa fito volana angamba ny sisa dia ho avy lay
masoandro mamiratra ho an'ny vahoaka malagasy irtony vahoaka ny komina ny Ambohidratrimo atao anatin'izany komina Talatamaty tompoklasy tompokavavy tsy atao lava ny resaka Andriamatofiloha rehefa ianao ny décidé de pare reto sisy miemotra reto ary tsy anaiky tsony any reny a valim-pifidianana tsy mandeha mizelon'ny reny satria nampalahelo ny fonay Andriamatofiloha fa isorako anao a am'izay filoha endry manana filoha endry zay ny tatakolaka anao tamin'ireny ny tatakolaka tsy fidiny ny fitiavanao filaminany zany Andriamatofiloha de nanaiky zahay satria anao ray aman-drenay nanaiky fa am'ty kosa mba miangavy kosa Andriamatofiloha arengany mba tsy hoisy zay makasitraka tompokila makasitraka tompoko vavy fa mbola no amafisiny ny solombamboaka ny Madagasikara mamorabendrina ihany koa ny fanentanana zay ao amin'ny distrika Iadidina izy raha teo moa isika solombamboaka voafidy tao amin'ny distrika Ambohidratrimo mikasika indrindra ty resaka lisam-pifidianana ity sy ny andraikitry ny mpifidy ao amin'ny distrika Ambohidratrimo zay sopotry ny vato ho an'ny Madagasikara satria larana faharoa ny toerana misy azy amin'ny fahabetsahan'ny mponina reto Madagasikara avy hatrany arahantsika ny horonan-tsary. Distrika Ambohidratrimo dia anisan'ny distrika lehibe indrindra arakolona indrindra distrika faharoa raha eto Madagasikara ny jerena dia ny dikan'izany satria tsika araka ny lazain'ny sekretera jeneraly teo hiatrika fifidianana anisan'ny sopotry ny vato eto Madagasikara ny distrika Ambohidratrimo hiatrika an'izany sika kanefa mila malina tsara tsika amin'ny fiatrehana zany fifidianana izany be dia be le tanjona ny lazain'ny SG teo fa isika rehetra no miaraka miasa anatratrarana an'le izy ny tiana lazaina dia izao ho very fotsiny ireo vato ao atsopotra ato amin'ny distrika antsika ireo raha sanatria tonga ny fotoana hiatrehana fifidianana ka tsy any anaty lisam-pifidianana ny anarantsika tsirairay avy mety entin'ny hafana-potsika amin'izao fotoana izao dia mafana fo fa raha ohatra hatsangana ny tanana amintsika tonga eo reo tsy fantatro firy no efa manana le rosia mangamanga kely zay nanaovana fa recensement farany iny ohatra ndao jery antsika aloha fa mbola misy ihany koa tsy manana dikan'izay a mbola betsaka ny ezaka atao ny amin'ny ampidirana ny anarantsika any anaty lisam-pifidianana rehefa tsy any anaty lisam-pifidianana tsika dia tsinotsinona eo amin'ny raharaha-pifidianana eo amin'ny raharaha-pirenena tsy afaka hifiditsika tsy afaka hanara-masotsika tsy afaka hitaraintsika tsy afaka hilatsaka akory raha tokony hilatsaka amin'ny fifidianana maro samihafa dikan'izay manentany zahay ho antsika tompony andraikitra amin'ny komtima tsirairay avy zay no asa miandro voalohany indrindra ary ho tohizana mandra-pahatonga ny androm-pifidianana de zany zava-misy zany malaza zay narahantsika nandritry n'izay 420 ora zay fa tsy miemotra io ary ambarantsika hatrany fa maro ny fandaharam-potoana ho an'ny antokotiko Madagasikara ho amin'ny zoma izao etsy amin'ny Magro Berika ny sabotsy ihany koa eny amin'ny Magro Tanjombato dikan'izay dia vonina hiatrika ny vahoaka ho amin'ny fanentanana amin'izay hoe hanjara andraikitry ny vahoaka mandritra ny fifidianana izay de ny maha ho azy ao anatin'ny lisam-pifidianana ny antokotiko Madagasikara fa manabe vokoa ny mpikambana ao aminy mba handray ny andraikitry ny olom-pirenena zay hampiasa ny zony izay inona moa zany dia ny fiatrehana fifidianana ka teny zao araka maha hoe lalàna amin'ny fiain'ny antoko politika ary manaraka ny fiainan'ny antoko izay dia tsy maintsy atao ny fanentanana ka raha zay misakana na mikendry anelingelina izany fanentanana zany de fahavalo ny fanabeazana ny olom-pirenena zay mety manao raha matahora ka misakana ihany koa zany andraikitry ny antoko politika zany voalaza ny lalàna dia everitsika fa fahavalo ny fanabeazana ihany koa sy misakana ny lalàna tsy ho ampiarina zay lalàna amin'ny fiain'ny antoko politika ho an'ny fanabeazana ny olom-pirenena sy ny fanabeazana ny mpikambana ao aminy mandray indraikitra amin'izany ny antokotiko Madagasikara ary tsy miemotra tsy miafina ihany koa fa mijoro arak'izay hoe fa safidiny amin'ny fomba fanaovana politika dia ny taiza ary hitondra ny Madagasikara amin'ny sehatry ny fampandrosoana zany zava-misy zany malaza ny ainany mateza mbola eto sika hitatitra indray ny fivoarany vaovao samihafa makasitraka tompokolahy makatelina tompom-bavy